Ho amafisina ny fiarovana sy fitandrona ny filaminana mandritra ny vanim-potoana fifidianana, hoy ny Jeneraly Rakotomana Florence. Momba fampielezan-kevitra izay nisokatra nanomboka androany dia nilaza ny Moreg fa tokony hanaraka ny fandaminana izay napetraky ny préfecture de police ny candidat tsirairay. Ao anatin'ny propagandsika zao manomboka androany angamba raha tsy diso dia reny moa zany efa nisy ny taratasy avy eny amin'ny préfet de police n'Antananarivo ao Antananarivo renivohitra manokana amin'ny toerana zany ahafahan'ireny olona reny manao fampielezan-kevitra maromaro izy reny isaky ny arrondissement ndraiky mitandro filaminana dia mitandro izay filaminana voalaza teo zay mandritra ireny propagande satria sao dia misy alaim-panahy sasany ka anakorotana ny mpanao propagande sasany amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy mandray andraikitra ny mitandro filaminana tsy amin'ny hoe propagande mitoerana manao propagande fotsiny fa manerana ny toerana izay ataontsika hoe mety misy tension amin'izao fotoana zao fa nandrify amin'izay koa zany dia mandeha foana ny sécurisation voalazako teo kasika ny resaka propagande amin'ity élection ity zay moa tsy vita hoe asiana force de l'ordre daholo ny toerana manao propagande rehetrarehetra fa dia amin'ny alalan'ny patrouille zany no atao eo zany any an-tanana ny olona manao ny propagande io mba hitandro ny filaminana raha misy moa hitan'ny zareo ka misy manelingelina mamontona ny fanaovana propagande izay ao anatin'ny lalàna dia miangavy zareo ampandeha ny mpitandro filaminana aingana ahafahana mandray andraikitra zany mba sisy izay fikorontanana zay. Nomarian'ny lehibe an'ny CIRGN ny Jeneraly Rakotomana Florence fa ny andron'ny 1 Jolay dia ho amafisina amin'ny fiarovana ny birao fandatsam-bato rehetra ary miditsaritsehatra ihany koa ny mpitandro filaminana amin'ny fiarovana mandritra ny fitaterana amin'ny voka-pifidianana.